Paikady hitondrana ny ministera amin'ity taona 2024 ity ny ministra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika izay misahana ny fambolena sy ny fiompiana satonany amin'ireo tanjonapetraka ohatra ny firosona amin'ny andrana fametrahana ireny antsoina hoe puce électronique amin'ny omby tsirairay ireny ankoatr'izay mariny koa ny vinanapetraka ao amin'ity taona vaovao ity. Fiainana voalohany amin'ny fianakaviam-behiny mpanao gazety notanterahiny ny ministra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana androany teny amin'ny Carleton-Nosy. Fotoana izay nitanterany ministra Arsan Randriarimanana sy ny ekipa niaraka aminy ny zava-bitana nandritra ny taona 2024 ary niresaina ihany koa ny politika hoentin'ny ministera amin'ity taona 2024 ity. Fandrafetana ny paikady rehetra amin'ny vina fisandratana 310 no anisany nivoatra ao anatin'ity paikady entin'ny NPAO amin'ity taona 2024 ity. Miainga amin'ilay fisandratana 2030 teo dia tsy maintsy fambolena sy ny agro-industrie no levier de développement ilay apport de croissance nouvelle-avelany au niveau républicain. Des grands centres, Grand Ouest, Grand Nord et Grand Sud. Et transformer l'agriculture malagasy. Il y a des acteurs, mais manova tanteraka amin'ny famokarana etontsika. Fanatsarana ireo fotodrafitrasa, ireo ilay infrastructure réseau tsy mampiditra amin'ilay fampidiran-drano zany infrastructure amin'ny fambolena zay infrastructure amin'ny fiompiana tsy manana famonomby manaraka ny fenitra iraisam-pirenentsika. Ahoana koa no mpampiantena zao anarany dia breveté monosiany. Raha misy anarana antemorany aloha ka ireny zany mila maitso tena. Anisany nivoatra tato anatin'ity fiara-misakafo tamin'ny mpanao gazety ity ihany koa androany ny lafin'ny fiompiana omby. Fiompiana izay ilana fepetra manokana indrindra eo amin'ny fiarovana ny taranak'omby malagasy. Raha ny fanazavan'ny ministra tompon'andraikitra dia mirofa amin'ny andrana fametrahana puce électronique amin'ny omby isika ankehitriny ary mila ihany koa famonoana omby na abattoir manaraka ny fenitra iraisam-pirenena isika ho fandrindrana izany sehatra izany. Ny omby izay heverina fa mahatratra 8 tapitrisa ny isany ankehitriny ary mahatonga ny fitondram-panjakana mandrara ny fanondranan'omby velona sy ny manomby hatreto.